mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tratry ty alakamisy fa 9 volana Jiona ty, ary misaotra an'Andriamanitra trano sika fa meny tompon'andro tompotaona fa namianatra ny teniny. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io, lesona ho an'ny lehibe zany, dia iray vavatsika. Tompo Andriamanitra, tompo tianay tsara indrindra. Tompo tsy mendrika anao zahay, ary na dia mianatra ny teninao aza dia tsy tomombana avokoa ny fisainanay. Ka dia izany indrindra no angatahanay fifonana aminao mba amboarinao ny mombanay rehetra, na ny fonay, na ny eritreritray, na ny fiteninay, na ny mombanay rehetra. Dia mba tianay manko mba ho ankasitrahanao mandrakariva izahay ary havita niraka ao tokoa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe Jesosy ilay hanim-panalalana antsika. Jesosy ilay hanim-pahalalana antsika. Maky isika ny Apokalipsy 7:20 ny 4 sy ny 5. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary dia niankohaka teo anolohan'ilay dragona ireo satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia. Ary niankohaka teo anolohan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe iza no tahaka ny bibidia ary iza no mahay miady aminy, dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Amen. Ny bibidia eo amin'ny Apokalipsy dia fahefana ara-pivavahana ny emotra, izay mipotra avy amin'ireo majentilisa ary ny tombo ka tonga rafi-pivavahana maneran'ny tany izany. Fahefana miteny ratsy an'Andriamanitra zany araka ny vakitsika teo. Ao amin'ny testamenta vaovao ny fitenenan-dratsy dia mitovy amin'ny fananjatan'ny tena eo amin'ny toeran'Andriamanitra, ka maka ho an'ny tena ireo zosy tombotsoa izay an'Andriamanitra izany. Nampangan'ireo mpitondra fivavahana ho ny teny ratsy Jesosy. Tsy rarin'ireo fihampangan'ireo raha ny amin'i Jesosy ny resahana, satria ananan'i Jesosy ny zo sy ny fahefana rehetra maha-Andriamanitra azy. Anisan'izany ny fahefana amelany helontsika. Ary izao ny antony, Andriamanitra i Jesosy. Nanambara mazava koa izy hoe izay ely izay no efa nitoerako teto aminareo izy ka tsy mbola fantatrao ihany va ry Filipo izay nahita ahy dia nahita ny ray. Koa ahoana no anaovanareo hoe asehoanay ny ray? Etsy andaniny nampianatra ny Timoty 1:2-5 hoe fa iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Mifanohitra amin'izany ny Eglizy Romanina dia mampianatra fa ny pretra no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona mpanota. Amin'ny maha olombelona mpanota ny pretra nefa dia tsy azo ny atao ny mpanalalana antsika, satria na ny tenany aza dia mba mila mpanalalana ihany koa. Ny fitenenan-dratsy dia azo faritana toy izao ihany koa hoe ny fanaovana ny olona ny tenany na iza ho Andriamanitra, na ny fijoroany eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Ireto misy fanambarana roa avy amin'ny loharan'ny kevitra fiangonana Romanina izay ankatoavin'ny mino. Manana fahamendrahana lehibe izy ny Papa ary ambony tokoa
ka tsy olombelona tsotra fotsiny ihany izy io, toy ny hoe izy Andriamanitra eto tany. Izay voasoratra ao amin'ny Lucas Ferraris, papa, izay ampahan-dahatsoratra faharoa amin'ny prompta biblioteka izany. Nisoratan'izany tamin'ny taona 1763. Mirehare toy izao ny Papa Léon fahafito, izay papa ozy izy dia mitana ny toeran'Andriamanitra tsy toa eto amin'ity tany ity. Mihamazava kokoa ireo fanambarana ireo rehefa takatsika fa ny teny hoe anti, toy ny hoe antikrista, tsy voatery idika manjakare hoe manohitra, fa midika ihany koa eo amin'ny toerany. Arak'izany ny antikrista dia midika ihany koa eo amin'ny toerany Kristy. Eto no tena fitenenan-dratsy voalazan'ny apokalipsy. Raha fitinina zany ny lesonantsika androany dia mamariparitra kokoa ny amin'ny voalazan'ny apokalipsy 17:4 sy ny 15 mikasika an'ilay hoe fitenenan-dratsy ary iza ilay anim-panalalana antsika. Tsy misy anim-panalalana antsika raha tsy Jesosy Kristy irery ihany. Tsy afaka olona zany no mpanalalana antsika, satria na ny olona aza dia mpanota avokoa isika rehetra. Tsy afaka mpisolo vava anao indray ny olombelona, fa tsy maintsy ilay tsy nanota, ilay tsisy ota irery ihany no afaka misolo vava antsika, ho afaka ho mpanalalana antsika indray. Dia tsy iza zany fa Kristy Jesosy irery ihany. Ninona ho helokontsika, ninona fahotantsika, dia aoka ho atolotsika eo amin'i Jesosy avy hatrany. Tsy hisy afaka nalalana antsika eo amin'iray raha tsy izy irery ihany. Izao zany tsy afaka hamela ny fahotanao. Ny olombelona tahaka dia tsy afaka hamela ny fahotanao ihany koa, fa Jesosy irery ihany no afaka namela ny fahotantsika, ary tsy misy condition manokana mba ahafahana manolotra an'izany sy miaiky ny fahotantsika amin'i Jesosy, fa maimaimpona izany ary azontsika atao anio dia anio ihany. Vavaksika saotra anao izay tompo ny amin'izany lesona izany anio, izay manambara tokoa ny fahamarinanao. Mangataka aminao izay mba anamboatra ny atofoana mba handray ny fahamarinanao mandrakariva, ampanetretena ary amboary mandrakariva izay mba ho tahaka anao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.